MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Ny volana aprily no efa niantsony sampandrara Britanika miady amin'ny kolikoly. Manoloana ny fikasan-dratsin'ny Romy andriana Arisosy ireo mpiara-miasa amin'ilay orinasa ampitrandraka vatosoa Gemfield. Araka ny latsoratra navoaka ny Jeune Afrique. Midiky izany fa talohany io no efa nifampiresaka tamin'ity orinasa kasaindy hanaovana kolikoly ity Romy, izay efa taleny kabinetra tamin'izany fotoana. Ny karate no isan'ny taranja voalohany nasan'ny laza fa mipetrapetraka avokoa ny fiomanana izy ireo amin'ny lalao-nosy amin'izao fotoana izao. Ny karate izay tafiditra anatin'ireo taranja 12 nanasoniny taratasy, nanatsikafina ny goragora ireo rafitra sy ny rehetra voakasika ny fanomanana ny lalao-nosy ny 7 aogositra lasa teo. Ny mpitondra fanjakana ny tokony hananja voalohany voalazan'ny lalàna velona sy ny lalam-pandrenana ho ny filoha teo aloha, Hery Rajaonarymampianina. Manososy ny fahalalahana maneho hevitra sy mivezivezy ankalalahana ny mpitondra ankehitriny ary manao antsojay amin'ny antoko politika. Averina amin'ny toerany teo aloha ny tsangam-bato ny 7 fa tsy hosombaina na hampanofaina ny toerana araka ny fitarainan'ny mponina. Hoy ny ben'ny tanàna tao Manjakandriana raha naneho ny heviny mikasika ny sakana nataon'ny mponina tao an-toerana Omaly. Any velany mandositra miala ny tanàna Pao au Prince renivohitra Haïti avokoa. Nanomboka Omaly ny antsasa-manilan'ny mponina noho ny fanafiana nataona andian-jola maro. Ny ampahany amin'io tanàna io izay efa ambany fifihezany reto andian-jola ireto amin'izao fotoana raha ny tatitry ny ONU. Ny antsiprian'izay. Ankafaliana trano tomboky lasy tombovavy no hitsidiany indray ny tokantranonao amin'ity aly ity tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Tena ny araba manasanao ihany koa hanaraka izany hatramin'ny farany. Ambetindresaky ny gazety antsoratra tamin'ity androany ny Rara Romy efatry ny afaka omaly sy omaly io no tsy afaka ambava ny mpanara-baovao tavely irery ty Ramatoa isan'ny servô no finidiny fanjakana Rajoelina ity ady atrano ny mpitondra fanjakana ankehitriny izao mitrango izao matoa andatsoratra Gaëtan Andriatsilava. Rara Romy mbola tsy tapitra ny film. Samy manana ny andikany ho nataon'ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha io avokoa ny rehetra. Ary na ny saramba be mahoaka aza mba samy manao fanadihadiana arak'izay takany na ny commentaire. Ny raisan'ny maro aloha dia ny hoe tena nanao izay tiany atao sy ny averiny fahasoa azy mianakavy amin'ny anarany fahefa-panjakana nanany ireto mpitondra fanjakana ankehitriny ireto. Ay ve izany ny fomba fiasa ao ambony ao? Hoy ny sasany. Ay ve ireo tena manao fomba tahaka izany? Ahafahana manambola be hoy kosa ny hafa. Hita hoy ny rehetra te hifikitra eo amin'ny toerana atrany. Iraisan'ny rehetra miresaka ny hoe ireo anaty fitondrana tsy te hiala io ireo. Azo antoka fa manao izany ny ankamarony. Misy toetra iraisanao matoa mifanaiky hiara-iasa. Rehefa mby tonga amin'izao tranga nahazo azy izao, ity talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha ity, ny alan'ny namany avy hatrany, na ireo mpiara-miombona antoka ara-politika izany, na ireo namana mpiara-miasa na mpiara-dia hatramin'izay. Nisy aza ny naneho teny fandatsahana sy fanesoana. Ho an'ny mpiray petsapetsa politika aminy moa dia tena namela azy irery. Voapirovo izany amin'ireny tambazotra-tserasera sy faneho-kevitra mivantana ireny. Na inona endrika ady antranon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny izao, tena mikorontana anatiny io fanjakana Rajoelina io, mifanilika andraikitra ary samy teo marina sy madio ivelany ireto mpitondra ankehitriny ireto. Raha jehivina, voatontonina tamin'ny Rara Apollo 21 i Ramatoa Romy Vos Andrianarisoa io, tsy nisy sahy nanao fanadihadiana azy. Vao maika azy izy, nomena andraikitra amin'ny fitantanana ny lavanilina. Izy no misahana mivantana
ary tompona ndraikitra voalohany amin'ny tontolon'ny lavanilina amin'izao fotoan'izao. Mbola teraka ny aya satria vola vahiny be no ao ambadiky ny lavanilina. Bizinesi tanteraka no resaka raha vao hoe Romivos, raha izao zava-misy sy jerena akaiky ny antony itazonana sy anaovana fanadihadiana azy ao Londra izao. Misy mpiara-miasa izy ary rariny rehetra ny azona vaovao marina momba azy ireo. Ny reharehan'ity fitondrana rajoelina ity, ny fanafarana olona avy any ivelany, iara-iasa akaiky aminy. Natao litany, tsy nanambanina ny traikefany hafany hoe manana servô, baka +24 sy ny maro hafa. Nitondra inona ho an'ny firenena? Fahafambaraka no setriny. Tsy nanao toy vakana toy izao ny skandalina nataon'ireo manana andraikitra ambony ireo, raha tena ao amin'ny detà ny filoha Rajoelina, ka sananilika izay napetry ny sata republikanina. Isan'ireny, ny namotika ny sehatra anabakabaka, ny nanao fitondran-tena tsy mendrika, na imasom-bahoaka izany, na nahenona resaka matetika, nefa mpikambana anaty governemanta, ireo nanana andraikitra ambony momba ny volamena sy ny arena hafa sy ny sisa, ka nangalatra sy nanao kolikoly sy ny maro hafa. Raha olona tena nanao sy nahay ny asany sy ny andraikiny amin'ny mahafilohan'ny republika azy Andriamatoa Andry Rajoelina, tsy tonga tamin'izao zava-misy, fa nalamba raka mifanisy izao. Mandra-pialany eo, inona ary iza indray no manaraka hoy ny rehetra. Nanomboka ny volana aprily no efa niantso ny NCA izay sampan-draharaha britanika miady amin'ny kolikoly. Manoloana ny tetik Romy Andrianarsoa ilay orinasa mpitrandraka vatosoa izay mifidy araka ny alatsoratra. Navoaka ny Jeune Afrique, midika izany fatalohan'izay no efa nifampiresaka tamin'ity orinasa ka sainy hanaovana kolikoly ity Romy Andrianarsoa izay efa taleny kabinetra tamin'izany fotoana saingy izao trateako izao noho ny fahasahiny ity orinasa ity nitoroka avitrany. Isan'ny ampamoaka iray nataon'ny gazety vahiny Jeune Afrique mahakasika ny raharaha Romy Andrianarsoa ny fotoana nanombohan'ilay orinasa mpitrandraka vatosoa Gemfield. Ny antso sy nampafantatra ny NCA ilay sampan-draharaha britanika miady amin'ny kolikoly ny samborana azy tany Londra ny 10 Aogositra. Ny volana aprily no efa niantso ny NCS ny Gemfield. Midika io fa talohan'izay no efa niantso ny resaka ny orinasa i Romy Andrianarsoa sy ireo mpiara-miasa aminy. Nandaminan'ny tetika rehetra amin'ny fikasany anantanteraka ity kolikoly avolenta ity. Isan'ny tsy mbola nisy tao anatin'ny 13 taona ity. Mazava zao fa efa fantany tamin'izay ihany koa ny fotoana ivoan'ny code minier sy ny pitsopitsondalana ifehezana ny arenan-kibon'ny tany vaovao eto Madagasikara, izay nolanin'ny antenimieram-pirenena ny 12 Mey, ka fotoana iveriny anamora ny tetika ataony amin'ireo orinasa ampiasan'ny volana eto Madagasikara, indrindra anatin'ny sihatry ny arenan-kibon'ny tany amin'izao fotoana. Ny Gemfield rahateo, izay efa antaonany maro no nikasa anitatra ny fandraharany aty Madagasikara, ankoatra ny any Mozambika sy Zambie. Gemfield izay efa manana lisansa maro manerana ny nosy, nanomboka ny taona 2024, nahazoan'ny orinasa oriental minine, saingy tsy hafa nitrandraka no ny fikatson'ny raharam-pirenena nanomboka tamin'ny krizy 2024. Antony tsy nampisalasala azy nanonona ny vola mitentina 5,4 livre sterline sy ny fiantohana ny petrabolany 500 amin'ireo tetikasan'ny Gemfield rehetra eto Madagasikara, ho takalon'ny fanafainganana ny fanombohana ny fitrandrahana. Na samy efa nandetika ity talian'ny kabinetra ity avokoa aza amin'izao fotoana, na izany ny teo anivon'ny présidence, izay nanala azy tamin'ny toerany 24 Aogositra, na ireo pomban'ny fitondrana ankehitriny, izay nilaza fa raha manokana ho azy, na affaire personnel ity na voasaringotra ny Romy Andrianarsoa ity, maro ireo anarana voatonontonona, ka andrasana ny toyny sy izay mety fanokafana fanadihadiana taon'ny eo anivon'ny fiadidinan'ny Republika sy ireo rafi-pitsarana toy ny Bianco sy ny maro hafa, raha ny fanehoan-kevitry ny mpanara-baovao. Sarotra ny asahin'ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Republika hanapaka samiriry ny fahafahan'ny Gemfield manomboka ny fitrandrahana izay, noho izany andraikitra sy asan'ny ministeran'ny arenan-kibon'ny tany madiodio. Asa, atraiza ny firaisana tsy kombakomba amin'ity raharaha ity, ka mety ho antony naniliana azy avy hatrany. Raha izao fahasahin'ny olona manodidina ny filoham-pirenena izao, tsy ity ny tranga voalohany, saingy ity ny fantatra treto noho ny fitoroan'ny Gemfield. Tany ivelany ihany koa ny tranga, ary sampan-draharaha britanika isan'ny tsy milefitra amin'ny ady amin'ny kolikoly ity ny sambotra ny Romy Andrianarsoa ity, ka iverina tsy ho isy ny fanelanelana azo atao. Andrasana araka izany ny fotoam-pitsarana ny 9 septambra. Isan'ny sarona niaraka tamin'ny Romy Andrianarsoa ny Frantsay Philippe Tabuteau, ity farany, izay voalaza ho filohana orinasa iray any Genève Impact Capital, izay misehatra amin'ny fanomezana torohevitra ireo orinasa sy fanjakana, araka ny voalazan'ny gazety Le Monde, dia miasa eo anivon'ny fiadidinan'ny Republika na dia tsy miseho mivantana ao amin'ny organigrama ofisialy azy, ary mpiara-miasa akaiky amin'ny Gérard Perceau,
izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny famolavolanany plan émergence Madagasikara sy Gérard Askinazy nantsoina manokana hanatsara ny endriky ny filoha rajoelina amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Izy telo ireo izay isan'ny teratany vahiny frantsay manampy akaiky ny filoha rajoelina raha ny voalazan'ny Le Monde hatrany. Fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe ity orinasa Gemfield ity ihany ve ny orinasa misehatra amin'ny arenakibon'ny tany nantoniny ireo manodidina ny filoha alohan'ny voan'ny Code minier sa maro fa tsy misy samitory na amin'ny sehatra iraisam-pirenena na eto an-toerana izay mety ho sarotra ihany ny fahasahian'ny fisarana malagasy miroso amin'izay raha ny zava-misy hatramin'izao. Izay no isan'ny fanontaniana lehibe manodidina ny Rara Romy Andrianarisoa ity amin'izao fotoana izao. Ho hitantsika eo ihany ny fivoaran'izay fa ny karate no isan'ny taranja voalohany. Nasa nilaza fa mipetrapetraka avokoa ny fiomanana izy ireo amin'ny lalao nosy amin'izao fotoana izao. Ny karate izay tafiditra anatin'ireo taranja 12 nanasoniany taratasy nanatsikafina ny agoragorandreo rafitra sy ny rehetra voakasika ny fanomanana ny lalao nosy ny 7 Aogositra ary nitaky ny fandraisana andraikitra ny rafitra sy ny rehetra tao anatin'izay. Manoloana ny fitarainan'ireo filohana federasiona sy atleta amina taranja maro hifananana mandritra ny lalao nosy. Isan'ny taranja milaza ho nanana tombony tamin'ny lafiny fanomanana ny karate. Nanomboka tamin'ny fampivondronana hatramin'ny fampiatran'ony ireo atleta mandeha araka ny tokony ho izy ireo tompony andraikitra. Raha ny taranja karate manokana aloha no resahana dia hatreto aloha tsy dia mahita olana loatra zay amin'ny regroupement satria eto amin'ity toerana ity manao ny regroupement dia eto misakafo eto matory efa nindran'ny fotoana elaela zay ary hitako hoe mandeha tsara efa tena ao anatin'ny ligne droite mihitsy. Raha ny resaka hoe fanomanana indray ho an'ny fédération marina hitako ihany misy mitaraina le fédération hafa. Fa io mo ny hitako ity akaiky Mata Hotel zao ny cycliste ohatra izay anisany nanao filazana izy hoe misy nody ny atleta sa ohatra mahita ihany fanena amin'ireo manao entraînement amin'ny bypass mitondra bicyclette zareo moa tsy amin'ny ilany etsy ihany ny berger fa tsy fantatra marina aloha ny tena isany na hoe mety nisy ny alan-dalana avy no ny antony tsy fantatra fa ny akabiazany hitako mbola manao entraînement io ihany. Amin'ireo karateka 170 20 ireo tompo-toerana ho an'ny vehivavy latsaky ny 50 5 20 hatramin'ny latsaky ny 7 kilao sy ny mahery ny 7 kilao io no handraisa amin'ny Madagasikara anjara raha toka ny latsaky ny 7 5 hatramin'ny latsaky ny 4 sy ny mahery n'izay 4 kilao zay ho an'ny lehilahy. Raha ny fanazavana trany ambony herijika nanandreo atleta andrombana ny medaly volamena. Ny karate manokana efa nanomboka mois de novembre nisy ny regroupement andreo olona présélectionné anatin'ny équipe nationale dia nisy critères maromaro. Nisy regroupement impito dia nisy ny championnat ny Boyne dia championnat tany amin'ny nisy ny coupe du président iny dia nisy ny championnat de Madagascar. Zany efa nisy compétition telo zany dia nisy an'ireo regroupement zay efa fampitony dia tamin'ireo no nitsonganana ireo présélectionné zay 1/7 izy tamin'ny voalohany. Dia rehefa nandeha ny regroupement tato dia nijanona eo amin'ny 1/3 zay amin'ireo no anakana manao jeu de Gilles. Zany hoe efa nanomboka mois de novembre zany ny fanomanana zany ataoko hoe efa kama ny vitsivitsy ihany angamba nisy fanomanana lava ohatr' zany raha ny sport eto Madagasikara. Fa mino fa tena niakabeaza amin'ny medaly volamena na izy rehetra ary dia efa araka ny fampiresana tamin'ireo atleta ireo dia efa vonina zareo. Voninahim-pirenena no arovan'ireo atleta ary tsy misy manana tombony amin'ny fanaratsiana ny fanomanana Madagasikara ny fandraisana ny lalao nosy saingy misarika ny sainy maro ny hoe inona ny antony nanasoa ny avy ny taranja karate ny taratasy mitaky ny fandraisana andraikitry ny rafitra sy ny rehetra izay voakasiky ny fanomanana ny lalao nosy ny 7 Aogositra raha milamina marina ny rehetra. Taranja 12 raha iverenana no niarana nanatsikafina ny goragora amin'ny fanomanana ny lalao nosy ary nitaky vahaolana matitra hatramin'ny 10 Aogositra. Nosingana izy ireo manokana ny trano fandraisana, ny sakafo, ny fitaterana sy ireo fitaovana fampiasa amin'ny fanazarantena hatramin'ny savony ampiasaina. Ho an'ny fitondram-panjakana, milamina trano ny fanomanana na iaraha mahita aza fa izao vao hiazaka zany izay ho vita amin'ireo fododrafitrasa toy ny kianja-maki, anaovana ny rugby, raha efa tsy resahany intsony ny amin'ireo kianja andraisana ny taranja hafa, izay tsy misy tokotaniny hatreto. Ambonindreo ny lalana amin'ireo toerana tsy maintsy andehanan'ireo délégation izay izao vao atomboka ny fanamboarana.
ireo rehetra ireo izay tsy tokony efa mipetrapetraka avokoa ve raha nisy ny rindran-dama matipaika andraisana ny lalao nosy. Fa tsy mitombony intsony ny fitoriana petraky ny antoko malagasy miara-miainga mikasika ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny CENI nandritra ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana hony teo anivon'ny fitsarana androany raha nampiantso fandroany apitory izay toriana ny CENI izay tsy nahatonga solotena fanjanona teo amin'ny fandefasana taratasy. Kaeton Andretsilava. Ny faran'ny volana septambra 2024 lasa teo, talohan'ny fanombohana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana no efa nametraka fitoriana ny teo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga. Antony nametrahany fitoriana tamin'ny volana septambra dia ny fiheverana fa tsy manaraka ny lalàna ilay noty izay noraisiny teo anivon'ny CENI satria iny noty iny dia nanome fahefana ny agent recenseur anatanteraka an'ilay asa izay tokony fatohany rery ny comité local de recensement ary heverina fa tsy manara-dalàna izany fahefana nomen'ny président CENI sy ny CENI izany anireo agent recenseur ireo. Tamin'ny antso faharoa mikasika ilay fitoriana androany, nametraka valiny ny CENI raha toka tsy nipoitra tamin'ny fiantson'ny fitsarana voalohany. Efa voantso indray mandeha io raha io tamin'ny volana Mai ary tsy nipoitra ny CENI tamin'izay fotoana izay ary tsy nametraka ihany koa valiny an'ilay fitoriana. Araka ny lalàna zany raha ny tokony ho izy dia tokony laza ny fitsarana hoe mitombona ilay fangatahana apetraky ny antoko malagasy miara-miainga. Kanjo nahemitry ny fitsarana ilay raharaha ary androany izy io vao natsona indray. Nandritra ny fitsarana teo moa dia fantatra fa nametraka valiny ny CENI ary androany vao azonay misolovavany antoko malagasy miara-miainga ilay valin'ilay taratasy napetraky ny CENI. Ka miandry zany tsika zany zao inona no didy mety ho avoaka ny fitsarana mahakasika an'ity raha ty na dia efa fantarintsika hoe efa mifaranana efa ela ilay processus entina hanavaozana an'ilay lisam-pifidianana. Raha io atota taratasy napetraky ny CENI teny amin'ny fitsarana io, ny aiky ity farany fa tsy manara-dalàna, ilay noty navokany ka nanome fahefana ireo agent recenseur anatanterahana ny fanavaozana ny lista. Anjara andraikitra izay tokony ho ny comité local de recensement ihany no manatanteraka azy. Raha ny vokatry ny fitsarana, tsy mitombana intsony ny fitoriana nataon'ny antoko amin'izao fanomanana ny fivoahan'ny lista amin'ny fomba ofisialy izao. Tsy aivina hatrany, ny ananana fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra no tanjona ka antony tsy maintsy anajana ireo rehetra voalazan'ny lalàna mikasika ny fanomanana sy ny fiatrehana ny fifidianana. Tanjona ihany koa ny ananana fifidianana madio andraisan'ny rehetra anjara. Ao anatin'izay fanehoan-kevitra ny toko mahakasika ny atontolon'ny fifidianana sy ny fiaina pirenen'izay hatrany. Mpitondra fanjakana ny tokony hanaja voalohany voalazan'ny lalàna velona sy ny làlam-panorenana ho ny filoha teo aloha. Ery Rajonary Mampianina androany teny Andraharo. Manosihosy ny fahalalahana maneho hevitra sy mivezivezy ankalalahana mpitondra ankehitriny ary manao antso-jay amin'ny antoko politika mandritra ny fitetezam-patra izay atao taratry ny kolikoly ataon'ny mpiara-miasa amin'ny filoha amperinasa ihany koa amin'izao fotoan'izao ny raharaha mahavoasaringotra ny talen kabinetra ny ankehitriny raha ny fanazavana trany Henri Florian. Saika anjakany antsonjay sy ny teritery maro samihafa ankehitriny ireo antoko politika izay manatanteraka ny fitsidiam-paritra amin'izao volana vitsy tsy hatongava ny fifidianana izao. Raha ny fanehoan-kevitra ny filoha teo aloha Hery Rajonary Mampianina androany nandritra ny vanaresaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny fiboentoerany HVM teny Andraharo. Isan'ny niharany fanakatsakana ihany koa ity filoha teo aloha ity raha nanatanteraka ny fitsidiam-paritra ny farany herinandro teo. Nambarany fa tokony ho eo ambany lalàna avokoa ny rehetra ary fanesoesona ny fahalalàna maneho hevitra no ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Ho fahadisoana hitanteraka mihitsy tsy nilaza hoe zao no fahitanay eny an-tsehatra sur le terrain ozytsika ny fampiarana an'ilay lalàna satria dia tena vilana tanteraka mihitsy ny fampiarana an'ilay lalàna ary dia araka ny teniko teo hoe ao anatin'ny tena hoe fampiororona sy ny herisetra sy ny fampitahorana sy ny fandemetsaina no anaovana ny fampiarana izany lalàna izany. Ny TGV zao tetsy Atsimondrano hitanareo tsara tamin'ity volana Aogositra ity ihany teo any gouverneur sy ireo manam-pahefana samihafa dia manao fivoriana tena ara-politika kalamanjana ary miakanjo ny akanjo volomboasary mihitsy dia miantso ny candidat zareo ilatsaka amin'ilay izy. Ga nisy fampiorona atao, ga nisy mpitandron'ny filaminana atao nilaza hoe aza maneho hevitra nareo, aza miteny an'izany nareo. Nefa indrindrindrindra dia misy ny mpiasa-panjakana ao anatin'ireny dia lasa mampametraka
le fanontaniana hoe aiza tsy le hoe neutralité ny administration ty na tsy fiandaniana zany a zay tokony ananany mpiasa-panjakana ary tokony hitovy ndraitra fa tsy misy hoe zay eo amin'ny fitoram-panjakana sy zay miaraka aminy dia afaka manao zavatra fa mivela am'izay a dia tsy mahazo manao zay azony zareo atao am'le izy ka dia zay ny tena zavatra lehibe. Efa malona ny toedra raha misy amin'izao fotoana izao izay mahavoasaringotra ny italiany kabinet eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Romy Andrianarso izay voaroiroy amin'ny raraha kolikoly fitakiana vola amitentina 3 miliara ariary tamin'ny orinasa sampitrandraka vatosoa izay nampangana azy nilaza ny filoha teo aloha fa henatra ho an'ny firenena izany indrindra fa ny filoham-pirenena ny fahitana fa manao kolikoly avolenta ny mpiara-miasa aminy ary namafisy ny filoha teo aloha ihany koa fa io ihany no tazana avy ety ivelany fa mety maro lavitra izany no tsy fantany vahoaka malagasy. Fanontaniana mipetraka ange dia hoe mampiseho ve izany ny zavatra misy any ambony any ange le fanontaniana mipetraka raha ilaza hoe ka izy nandeha miala sasatra fa nga moa rehefa miala sasatra dia miala le kasikety le andraikitra ohatra zandolo metsika hoe rehefa mandeha miala sasatra nareo dia tsy mpanao gazety ianareo fa tena mpiala sasatra tsotra fotsiny ny andraikitra eo foana zara mbola ao marinina zay fahamarinana zay fa dia hoe tsy passeport tsotra nandehanany fa passeport de service na tsy haiko na passeport diplomatique tsy fantatra koa ka tika zany ange zany dia zao misy mahafantatra ange zany ao anatin'ireny hoe inona ny antony alehany any za tsy hiditra maintsy pri aloha za fa zay zavatra angeza be fotsiny dia le hoe aiza ny fametrahana ny ady amin'ny kolikoly eo anatrehany zao fandehana raha-pireneny zao ary maninona ny amin'izao fotoana zao no isiny reny zavatra ireny reny ve zany dia taratra fa tena efa ohatran'izay mihitsy ny fomba fiasa atao fa iny lay fiteninareo fotsiny matetika le hoe iny le zavatra ray miseho zay mampiseho fondamosina eo debe ny zavatra ohatran'ireny mampiay mampatahotra le izy nefa dia tokony amperitreritra ny vahoaka ihany koa hoe aive zany no zavatra misy. Nambaran'ny filoha teo aloha fa antoko iray ahafahana mitondra fitonina eto amin'ny tany sy ny firenena ny fanajana ny lalàna velona sy ny fametrahana araka ny tokony ho izy ny demokrasia amin'ny alalan'ny fahafahana maneho hevitra sy fahafahana mivezivezy ankalalahana araka ny voalaza ny lalam-panorenana. Isan'ny tokony modely amin'izay fampanajana ny lalàn'izay ny tompona ndraiky mpanjakana raha ny tokony ho fipetrany sainga mifanohitra amin'izay ny sary raha ny hita hatramin'ny androany fa manana didy amin'ny famerinana amin'loany ny filaminana eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa mpitandro ny filaminana hony teo anivon'ny tambazotra respire izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny tsy fandriam-pahalemana sy ny asandalo izay mitombo andro manalina ka natonga ireo mpivarotra ao Antsalova anakatona fivarotana nanomboka ho Malgaeton Andriantsylafo. Mirongatra ary miamahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy amin'izao ankatoky ny fiatrehana ny fifidianana izao ho an'ny distrika ny Antsalovana manokana miakatra tanàna ny dahalo ary tapitra very avokoa ny ombin'ireo tantsaha tsy misy sakafo intsony ny ponina ireo dahalo izay manao ny asa ratsiny na andro na alina nanomboka omaly nandeha ny feo fa manakatona ny toeram-pivarotany avokoa ireo mpivarotra no ny tahotra sy ny fiarovana ny ainy sy ny fananany izay ihany sisa eo ampelantanana manoloan'izany ho an'ny Antsalovana hatrany raha ny loharano vaovao azo nivory niaraka tamin'ny OMC ireo tompona andraikitra eo anivon'ny distrika ireo mpivarotra sy ny mpandraharaha ny 14 aogositra lasa teo ka tapaka tamin'izany fa hamafisina ny fiambenana sy ny andro masompokon'olona atsaraina ny fanomezam-baovao ampitomboina ny isan'ny fokon'olona mandray anjara amin'ny fanatrehana ny jado. Misy koa ny kalony izay nataonay amin'ny fasiny manambolo agnelagnelan'ny Belotsibina sy Antsalova ary natao kalony izay nanomboka tamin'ny talata teo dia fa nikatona tamin'ny omaly satria 5 jours ny fampiresahana tamin'ny vohoaky ary nirindra tsara ary mandry fahalema zany tapany atsimo amin'izao tapireny fivoriany OMC tao Antsalova eo hatreto no tamin'le 14 manakandroany dia mbola tsy naheno-baovao ny distrikna Antsalova hatreto zany hoe zany azo lazaina tapireny fivoriana sy tapireny fandraisana andraikitra mahakasika ny kalony
amin'ny tapany atsimo iny efa azo lazaina mba fa misy filaminana district Matsalova ato. Zava-dehibe ny fisian'ny filaminana mialoha mandritra sy aorian'ny fifidianana hoy ny fiarahamonim-pirenena izay nanangana ilay antsoina hoe respire na ny tambazotra ny firaisan-kina ho an'ny fandriam-pahalemana iraisan'ny rehetra eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Io tambazotra io izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany. Manana ny rafitra manokana misahana izany ny fanjakana raha ny fanazavana saingy manana didy anaitra sy ampahafantatra ny zavamisy ny fiarahamonim-pirenena. Ireo force de sécurité ireo ao ny zandary, ny polisy ary ny miaramila izay misahana ny roa vantana. Fa ny anjaranay aty amin'ny plateforme sy ny ONG zany dia hitantsika fa ny hoe fametrahana ny hoe ny rafitra fanairana mialoha sy ny fanaraha-maso firenena tsirairay, zany hoe le système d'alerte précoce. Ao anatin'io koa ny manaitra an'ireo hoe misitona lakolosy zany raha izay ny lazana azy hoe tandremo fa misy an'izao. Anjaranay aty amin'ny fiarahamonim-pirenena manao an'izay. Fa tsara ny manamarika fa raha tsy misy ny fandriam-pahalemana tsisy zavatra vanona eto. Ka anisan'ny andriakinan'izy ity zany ny fametrahana an'izay hoe hisian'izay filaminana sy ny fandriam-pahalemana zay ary tsy eto Madagasikara irery fa manerana ny zone ny Océan Indien. Zava-dehibe amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny fisian'ny filaminana ka hanaovana antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra rehetra voakasika izany. Tsy ny any amin'ny tontolo ambanivohitra ihany, mirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo tanan-dehibe manerana ny nosy ka mampitaraina ny mponina. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana isan'ny olana ara-tsosialy lasa mila iainany mponina amin'ny fiainana andavanandro amin'izao fotoana izao ny fahatapahan-jiro, fanodikodinana saim-bahoaka fotsiny ihany no fanambarana nataon'ny filoha Andry Rajoelina fa ho foana tanteraka ny délestage na ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara afaka telo herinandro. Oro-ponina atao amin'ny commune Ambotrimanjaka tamin'ity androany ity, miaina anaty aiziny ireo ponina ary tafiakatra. Hatrany amin'ny fitora isan'andro ny fahatapahan-jiro ao an-toerana raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Arak'izany ireo orinasa madinika ina hikatona vokatra izay. Fahatapahan-jiro lava reny izay. Mitombo ary tafiakatra hatrany amin'ny fitora isan'andro ny fahatapahan-jiro ao amin'ny commune Ambotrimanjaka, distrikana Ambohidratrimo. Raha ny fanehonkevitry ponina izay nanaovana fanadihadiana androany, tsy mitombona araka izany ny filazana fa ho foana tanteraka ny délestage afaka telo herinandro. Raha ny zava-misy ankehitriny eto Antananarivo sy ny manodidina no jerena, velony taraina ireo ponina ka manao antsoavo amin'ny tompon'andraiki-mpanjakana manoloana izao tranga izao. Fahatapahan-jiro moa zany matetika lavalava kely foana ety amin'ny faritra. Raha ohatra hoe tapaka izy amin'ny 5:00 dia tsy miverina raha tsy maraina. Marairaina ny rairay maraina any izy vao miverina, ohatr'izay foana. Mazava ho azy aloha tsy maintsy maizina sady tsy fandriam-pahalemana ny alabotsy madinidinika mirongatra amin'ny fahatapahan-jiro. Afaka telo herinandro dia foana tsy misy le izy. Ny raha mahita aloha dia talohan'le fitenenana dia efa tapatapaka ihany le izy. Dia taorinan'le fitenenana moa zany ohatra ny mba nisy kely ihany fiatsarany le izy nefa dia avy eo dia miverina tanteraka any amin'le fahatapatapahana indray ary nisy fotoana raha herinandro lasaka zay sa firy dia tena entsakentsana ihany le izy. Raha ny fijeriny azy dia efa mifankaroaro tsy hita intsony zany avahan'le vahoaka an'le izy hoe fahatapahana ara teknika ve sa fanodikidinana anona fotsiny ty fa mpandrina disa ozy izy zay ety an-tanàna ety ka resaka mampandre disa fotsiny ankeny lazay ndrala fa atao tapaka ihany le izy lazay fa tsy ho tapaka dia tsy fantatra intsony moa zany zay marina amin'le izy fa ny zavatra fantatra fotsiny dia tapaka ny jiro miaina izany ny olona ary tena mijaly. Ankoatra izay, asa maro ihany koa ny ahina overy noho izay fatiantoka ateraky ny fahatapahan-jiro izay. Tranga izay anisan'ny mampitaraina ireo orinasa majinika miankin-doha amin'ny fampiasana ny herinaratra avy amin'ny orinasa jirama raha ny fanazavana. Fahitako azy aloha dia tena ohatra hoe fandrebirebena saina fotsiny. Tsy hita le telo herinandro fa vao maihara metapaka foana ihany le jiro. Tena ohatrana manokana tena mitotongana tanteraka mihitsy satria ianao tsy ny tompo-trano tsy malala fa tsy maintsy mandofa trano foana. Dia izay kely anananao eo zany lasa amidinao indray ary le fanananao. Dia nefa ianao tsy afaka miasa dia tena mitongana tanteraka mihitsy. Kiatona tanteraka satria natao hoe ino moa ny atao ato? Tsisy jiro, tsisy vola miditra. Ohatr'izay koa zao mbola misy miasa ohatran'ny hoe za koa zao mbola miasa any an-trano manao asa en ligne. Inona ny atao eo moa? Zavatra tokony atao be dia be dia lasa mijanona dia izay fidiram-bola mihitsy zany no tena very
dia tsy magaga ny gasatra me mahanitra daholy a lasa mety tsy manam-bola daholy a satria ny fidiram-bola misy no tsisy noho le jiro tapaka. Raha ny zava-misy ianan'ireo mponina amin'ny andavanandro mbola mitoy ny fatapahan-jiro mifanesisesy manerana ireo faritra maro eto Madagasikara noho ny olana amin'ny famatsiana herinaratra sy ireo olana ara-teknika izay mateti-pahazo. Manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana isany tokony araka izany ireo mponina hijery akaiky ny tranga tahaka izao ary ametraka paikady mahomby adina amin'ny fatapahan-jiro lavareny. Tsy vaovao intsony hoy izy ireo ny filazan'ny tompona ndraikitra fa misy ny olana amin'ny famatsiana solika, misy olana amin'ny fotodrafitrasa sy ny maro hafa. Ny mpitondra fanjakana sy ny eo anivon'ny Jirama izay mahita fomba haniliana hatrany ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahitana vahaolana raikitra amin'ny famatsiana herinaratra eto amintsika. Fanahemitra amin'ny fotoana tsy fantatra indray amin'izao fotoana ny démonstration inaugurale du train urbain izay tokony ho natao rahampitso araka ny fantatra. Io fanokafana io izay efa nokasaina ataony 15 aogositra lasa teo ka izao nahemitra fandroany izao indray. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sendra vetivety ao anaty doka fohy. Mahakasika ny fikitihana ny Tsangambato ny 7 manjakandriny izay miteraka resabe any an-toerana amin'izao fotoana izao. Io ihany koa ny toy ny fitakindro be ny tanàna 20 mahakasika ny Siapiarina lavanilina ny maro antsetra. Apany amin'ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafavetivety. Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 octobre. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Mira DC Collecte Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 RTTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 Malagasy. Réussis ta rentrée avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Mamenina ny arabatra ny tomboka lasy tombovavy tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Hoentsika manokatra izay mpampianatra vakataira iray tamin'ity androany ity no nahazo fankasitrahana Dr Honoris Causa avy amin'ny Université n'Antananarivo noho ny fikarohana miavaka nataony teto amin'ny firenena any mpikaroka malagasy izay tsy ahivina fa vitsy no notolorany io fankasitrahana io teto amintsika ary saika mpikaroka vahiny no nahazo zany Daniela Mino Arso. Fankasitrahana manokana omeny Universitény mpampianatra mpikaroka iray na olona mendrika na vita zavatra ny afaka teto amin'ny firenena sy teo anivon'ny université tamina sehatra iray ny Dr Honoris Causa. Androany mpampianatra mpikaroka vakatera iray no nahazo izay fankasitrahana Dr Honoris Causa izay voalohany teo anivon'ny faculté des sciences. Fankasitrahana izay natolotry ny Université Antananarivo no ity farany voalaza ho nahavita zavatra miafaka teto amin'ny firenena. Honoris Causa zany fankasitrahany zany hoe faly ny tenako a satria le asa nataon'ny tena hatramin'izay hitan'ny université dia zay ny antony nanolorany an'izany. Tsy ny olona rehetra namena ny Honoris Causa fa fidina ny olona namena an'izy dia ny tena zany mbo anisan'izany tsy toeram-boninahitra ny toerana ohatran'izao fa toeram-panompona. Matetika eritreretin'ny olona mpikaroka malagasy dia hoe miandro zavatra avy amin'ny ivelany foana na tsy mahavita zavatra. Za kosa angamba mba hiteny fa mahavitsika e. Fa dia zao fotsiny hoe mila enona le mpikaroka ary raha nandeha tany ambanivohitra zao vao aingana namboly azo zany dia hitanao mihitsy le olona miandrandra le mpikaroka hoe inona azo iny mba fiovana manantena zareo mbola manantena le mpikaroka nova ny fiainany satria tsika tsy afaka iantehatra mandrakariva ny miara-miasa tao amin'ny mpikaroka avy amin'ny velany fa kosa Madagasikara manana ny arena rehetra raha nanantsika ny arena rehetra nefa tsy tsika no mitantana an'izy tsy mety zany. Tsy aivina mpikaroka vahiny no ankamaroan'ireo nahazo io fankasitrahana Dr Honoris Causa io teto amintsika toa ny David Cross, Alison Joly, Steven Godman sy ny maro hafa. Idama sy Bekoto ary ireo filoham-pirenena roa nifandimby teo aloha kosa no teratany malagasy nahazo izany no ny zava-bitan'izy ireo teto amin'ny firenena. Manjakandrina maimaika ao anatin'ity vaovao manaraka ity.
Averina amin'ny toerany teo aloha ny Tsangambato ny 7 fa tsy hosombaina na hampanofaina ny toerana araka ny fitarainan'ny mponina. Honombe ny tanàna ao Manjakandriana raha naneho ny heviny mikasika ny sakana nataon'ny mponina tao an-toerana omaly. Ho fanatsarana ny tanàna sy ho fiarovana ny mponina ao Manjakandriana no anton'izay, indrindra rehefa tonga izay andro fahatsiarovana. Manoloana ny famindrana sy ny famerenana amin'ny toerany teo aloha ny Tsangambato ny 47 ao Manjakandriana. Napiakapeo ny mponina ary samy nilaza ny etaetany. Manamafy ho feo ny vahoaka io ihany koa, ny feo mandeha fa hampanofana ny tompy fiantonana ilay toerana sy ny sisa. Antony nahatonga azy ireo nanakana ny tetikasa omaly. Ho anay manokana fotsiny aloha atao hoe malahelo amin'ny tantarany, malahelo an'le fiainan'ny firenena ankehitriny e. Tena malahelo ny fiainan'ny ankehitriny hoe zao sisy Madagasikara, tolony 770 io a. Olona be da be amanetsy maty tamin'io, ary zany ny antony Tsangambato io. Ka raha hosotao tsy saina amin'izany ny raha ny olona latsaka, ohatrany hafahafa ihany eto amin'ity firenentsy, sahindrana ny tany Rwanda-tsika satria misy dikany amatony teny an'izany hoe mbola iandry akoatran'izany ve tsika amin'izao fotoana izao. Tena amin'ny tokotanin'ny distrikan'ny Manjakandriana no nisy ny Tsangambato ny 47 raha ny fanazavana, ka ny mpitondra taty aoriana no namindra azy eo amin'ny toerany ankehitriny. Amin'izao fotoana, hita sy tsapa fa tsy amin'ny sécurité intsony ny vahoaka rehefa mankalaza izany 47 izany, no ilay toerana amoron-dalana, ka antony amindrana ilay Tsangambato, fa napahakevitra izay ilany teo anivony mpanolotsain'ny commune. Fa tsy en sécurité zany ny vahoakany Manjakandriana amin'ny resaka lalana sy lalambia aty ambany aty. Manaraka izany koa ny toerana Ramalala fa tondradrano lava, ny Tsangambato tsy voahaja, anaovan'ny olona maloto anariany olona fako dia nanapa-kevitra izahay rehefa naka-hevitra tany amin'ny lehiben'ny distrika hoe ahoana natao fa ho afina any ambony dia nanaiky izy ary naroso tany amin'ny mpanolotsaina ny famindrana izany stèle izany fa tsy sanatrikola fandravana fa famindrana fa ny amma Tsangambato azy Tsangambato any ary ny tena toerany voalohany dia verina amin'ny toerany voalohany ilay Tsangambato. Lany tamin'ny 100 teo ampanolotsaina ilay izy, ka ny amin'ny lafiny lalàna moa mazava ho azy dia tsy misy ny tokony olana raha ny lalàna no resahana amin'ny famindrana an'io Tsangambato io. Tafiditra anatin'ny fanatsarana ny tanàna sy ho fiarovana ny mponina Manjakandriana izao famindrana ny Tsangambato izao raha ny fanazavana hatrany. Nanamafy ny ben'ny tanàna ao an-toerana fa tsy anafoana velively ny tantara izao famerenana amin'ny toerana nisy azy taloha ny Tsangambato izao. Anohizana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Maro ny trangana loza ny mpifamoivozana amin'izao fotoana arisan'ny mampitombo ny taremarika. Ny fotoam-pialan-tsasatra toy izao eto indrindra Henri Florian amin'ity ala ity hitondra amintsika ny antontanisa. Tsara ho fantatra mahakasika an'izay fivoarany loza mpifamoivozana eto Madagasikara izay miarabanao. Manahoana ny fivoarany loza mpifamoivozana teto Madagasikara atao anatin'ny 3 taona farany Henri Florian. Miarabanao Yves Richard ary koa miarabantsika mpanaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao araka nefa voalazanao teo dia tsy mitsahatra ny fitombony ireo antontanisa ho an'ireo olona na ny ataontsika hoe ny accident na ny trangana loza mpifamoivozana teto Madagasikara tao anatin'ny 3 taona farany izany. Raha antontanisa eto ampelantanantsika dia tsara ihany koa no marina fa dia antontanisa zay ataontsika hoe déclarena hoe voamarina teo anivon'ny gendarmerie pirenena teo anivon'ny DGACR izany fa tsy ao anatin'ity antontanisa zay hoentiko amintsika ity ny antontanisa avy ao anivon'ny police pirenena mazava ho azy zany fa dia raha mitambatra zany ireo antontanisa avy amin'ny mpitandro filaminana ireo dia mety mbola hihoatra lavitra noho ireto antontanisa zay hoentina amintsika ireto ny trangana loza mpamoivozana eto Madagasikara. Atao anatin'ny 3 taona farany raha jerentsika izao sary izao dia tany amin'ny taona 2024 no tena nahitana ny trangana loza mpamoivozana ara-materialy teo ihany koa ny naratrana ny olona ary nahafatesan'olona maro indrindra raha ny voaray teo anivon'ny gendarmerie pirenena araka izao antontanisa hitantsika amin'ny sary izao. Raha amin'izao taona 2024 izao satria nanomboka tany amin'ny volana janoary ka hatramin'izao hatramin'ny volana jona lasa teo dia hitantsika fa dia nahitana hatranga 220 sy 200 ireo ataontsika hoe accident déclaré eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Raha ny fanazavana azy moa zany dia anisan'ny antony mahatonga izay trangana loza mpamoivozana izay dia ny tsy fitandremana eo ampitondrana na moto na reny fiarakodia reny mandaranaraka azy anisan'ny mahatonga ihany koa ny tany izay accident zay ho ambony dia ny ataontsika hoe ny olana ara teknika ho an'ny
fiarakodia indrindraindrindra fa ary ny fahatelo dia nataontsika hoe ny fahamamona ampitondrasana zay fiarakodia na moto izay mazavazy fa zany ireo ka anankitelo ireo ireo tranga anankitelo ireo no tisany hoe mahabe ny lozam-pifamoivoizana araky ny antotanisa avy eo anivony gendarmerie atrany fa raha izay amin'ny ankapobeny ataontsika hoe ny taremarika ho an'ny tranga izay ataontsika hoe nampafantarina ny teo anivony gendarmerie pirenena raha ity sary faharoa ity kosa Yves Richard dia manambara ny ataontsika hoe ny isan'ireo olona namony ainy tao anatin'ny lozam-pifamoivoizana zany teo zany ny ataontsika hoe ny moto ny fiara zany indrindrandrindra dia tany amin'ny taona 2024 no nahitana tranga ambony indrindra raha zao hitantsika amin'ny sary satria avo dia avo tokoa zay ataontsika hoe ny isan'ny olona namony ainy izay ary amin'izao taona 2024 izao dia miisa 720 ireo olona namony ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay raha ataontsika hoe jery kely ny taona 2024 sy izao tena 2024 zao dia vinavinaina mety hiakatra trany zany io antotanisa ho an'ireo olona tratra ny lozam-pifamoivoizana io noho ny antony efa voalaza teo dia ny ataontsika hoe ny imprudence tsy fahamalona amin'ny fitondrana fiara ny fahamamona eo ihany koa ny olana ara-teknika antenaina tsy hoe antenaina moa zany fa dia anaingana trany ireo ataontsika hoe mpitondra kodiaran-droa na ny fiara zany mba homalina trany fa raha ity antotanisa ity dia mety hiakatra trany ireo olona ndosiny fahafatesana vokatra izay lozam-pifamoivoizana zay Yves Richard. Akasitrany ianao Henri Florian tondran'izay taremarika tsara ho fantatra mahakasika ny fivoarany antotanisa manodidina ny lozam-pifamoivoizan'izay tao anatin'izay telo taona faran'izay fa hijanona ao anatin'izay loza izay any sika fa loza manodidina ny seha-piarina lavanilina amin'izao fotoan'izao. Ankoatra ny fitakiana ny amahana ny olana misy amin'ny vola izay eo ampelatana ny CNV na Conseil national de la vanille teo aloha mitaky ny jereny mpitondra fanjakana ny sosialy sy ny fiainam-bahoaka ihany koa ireo mpandraha rasy mpamboly lavanilina maro antsetra amin'izao fotoan'izao. Teboka misy 5 lehibe no takiana amin'izay lafo ny sosialy izay ho ny fikambanana ireo be ny tanàna ao an-toerana. Raha nanao fanambarana miaraka andao rahantsika ny fanampanazavana. Ny voalohany ny tegna be tamin'izay fitokonana nataontsika dia tsy maintsy ny fitadiavan'ny fanjakana vahaolana farany zay malaky izahavana olo ivangana ny lavanintsika farany zay malaky zay ny raha nivolantsika tamin'izay. Dia ny faharozany tsy maintsy zahavan'ny fanjakana koa fagnampiana tosiky indrindrandrindra fizahavana vary ho antsika mpamboly lavany. Avakeo fatelo tsy maintsy zahavan'ny fanjakana koa zany ny famatsehana ho antsika ho amin'ny fampianarana. Agnatin'izay zany ny droit d'inscription tokony zahavan'ny fanjakana zany ifen'ny fanjakana. Ny kit scolaire ho an'ny mpianatra jiaby tokony zahavan'ny fanjakana zay. Aveo droit ny zaza amin'ny privé volan-draiky farafakely. Hitantsika eo ny fivoaran'izay fitakiana samihafa ataon'ireo mpisehatra ao anatin'ny seha-piarina lavanilina izay. Fa nitoteny amin'ny commune Ambotrimanjaka district Anambohitra Atrimo tamin'ity androany ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ataon'ny vehivavy malagasy miara-miaingy tanjona raha ny fanazavana ny anamavanana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny. Amin'izao akatoko ny avidira amin'ny mpianatra izao io ihany koa ny hanomezana tolo-tanana ho an'ireo reny mpianakaviana manoloana ny vidanga ny vidin'ny fitaovan'ny mpianarana ankehitriny. Velotaraina manoloana ny fiakaram-bidiny fitaovan'ny mpianatra eny an-tsena eto Antananarivo renivohitra ankehitriny ny akamaroan'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra. Tsy diso anjara tamin'izany nefa ny tao amin'ny commune Ambotrimanjaka, district Anambohitra Atrimo. Nisy ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay nokarakarain'ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miaingy rehefa ankatoko ny fidiram-pianatra tahaka izao. Hetsika ara-tsosialy izay natao anamavanana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana. Maro ny renim-pianakaviana sahirahirana kely amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana indrindra fa ny fitaovam-pianarana dia tena hoe ny nanana tombo manokana aloha za nahita an'ity fividianana fitaovam-pianatra teto Ambotrimanjaka izay nikarakarain'ireto tanora reto dia tena hoe nahafapo satria hitako hoe mirary le
vidin'le fitaovana. Tena mirary le vidina fitaovana aloha dia amin'izao tena lafo be ny fourniture eny am-pianarana ny eny amin'ny mpivarotra fa manamaivana ny ray aman-dreny amin'ny fividianana fitaovana le hetsika fanamaivanana fampidinana vidina fourniture ohatr'izao. Saorana ry zareo manao hetsika ho fanamaivanana ny ray aman-dreny ohatran'izao dia mba hahatonga ny ray aman-dreny ihany koa havita hanomana fidiran'ny mpianatra tsara. Natao amin'ny vidy mirary tokoa ny vidin'ny fitaovam-pianarana izay karakarain'ny VMMM raha oharina amin'ireo tsena hafa. Ny hetsiky ny VMMM ohatr'izao dia efa hetsika fanao isan-taona ho fanamaivanana ny ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra. Vehivavy malagasy miara-miainga dia efa manao an'izao foana manerana Madagasikara. Ny kojakoja-pianarana rehetrarehetra ny amidin'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Dia izay tsy makatombo ny hafa ny vidiny eny mpamongady ihany ny fivarotanay anazy ny ety ampanjara. Ny fanindran-dalana amin'izany nisy ihany koa ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary teny amin'ny commune Imiry Atosika androany. Isy hatrany ny fanapariana ny hetsika tahaka izao hoy ny tompon'andraikitra. Ho an'ny distrikta Ambohitra Atrimo manokana, commune roa no isitraka izany hetsika ara-sosialy izany, ny Zoma ho avy zao, ny commune Ampanitokana sy ny commune Antehiroka. Fanatomboka androany tao amin'ny fokotany andrefa-tsena Antsirabe ihany koa ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga avy ao amin'ny faritra Vakina Karatra hitohy anatiny andro maro ny hetsika izay ho hita manerana ny distrika n'Antsirabe voaloso faharoa Andrinirina Randriamiarsoa Kolo Antsirabe. Tsy mitsahatra mitsinjo sy manampy hatrany ireo ray aman-dreny amin'izao akatoko ny fampidirana an-tsekoly ireo zaza malagasy izao ny fikambanana ireo vehivavy avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga na ny VMMM dia eto fokotany andrefa-tsena eto Antsirabe no nanomboana izany hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izany tamin'ity taona 2024 sy 2025. Marobe ireo ray aman-dreny izay tena sahirana tanteraka amin'izao vanim-potoana fampidirana mpianatra an-tsekoly izao hoy ny filohan'ity fikambanana VMMM ity eto Vakina Karatra ka anisan'ny tanjona sy entina namaivanana ny fahasahiranan'izy ireo dia nojerena manokana ny mahakasika ny vidin'ny fitaovana tsirairay ary nasiana fihenam-bidy hatrany amin'ny 20 isan-jato izany mba ho zaka ny fahefan'ny vidiny rehetra. Sahirana antsika malagasy amin'izao. Misy mba tena hoe te hampianatra ny zanany rehetra fa manana fahafahana hoe tena hoe hividy complet an'ireo fitaovana rehetrarehetra izay takiany sekoly dia tsy maintsy hoe izay takatry ny vola ihany ny vidiny. Ka izay no antony tena hoe nanaovana ezaka izany hanamaivanana an'ilay vidin'ilay fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Mahasamihafa ny fivarotana fitaovana tsotra sy ny anay dia ny anay tena amin'ny vidiny tena mirary. Tsy makatombo izay na ny ariary fa prix mbola ambanky amin'ny grossiste raha ny hivarotanay anazy. Prix ana cahier grand format zao dia misy elanelany eo amin'ny 20 isan-jato eo mihoatra ny eny an-tsena sy ny eny amin'ny mpivarotra manodidina rehetrarehetra eny. Fokotany roa atao anatin'ny distrikta Antsirabe voalohany no ahitana ity hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay ataon'ny fikambanana VMMM ity na ny vehivavy avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Aorian'izay dia ny distrikta Antsirabe faharoa indray no isitraka izany. Efa manomboka izany ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay karakarain'ny vehivavy malagasy miara-miainga dia androany sy rapitra izay no hoe tia toy izany eny Antsinantsena dia miditra Antsirabe 2 indray izay Sanvotry Ambohidranan-driny. Koa manentana antsika izay mbola tsy mividy fitaovam-pianatra fa tena morako tokoa fitaovam-pianatra izay amidinay. Nandritra sy fotoana izay no efa nanaovany fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga na ny VMMM ity hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ity izay entina hitsojovana sy anampiana ireo ray aman-dreny eo amin'ny fampidirana ireo zaza an-tsekoly indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-pitaovana. Avy any Antsirabe dia hiazo amin'ny Toamasina vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nosokafana androany maraina ary ahatra 3 andro ny atsena be ao na fiandian'ny fahatelo karakarain'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ao amin'ny tokotany malalaka ny lapan'ny tanàna ao Toamasina. Hetsika fitadiavam-bola hikarakarana ny akanjazavavy ao amin'ny synody apartany Toamasina vavahady ny filazantsara. Irenora Zafimanana Kolo Toamasina. Tonga maro namaly ny antso ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izay misandrahaka amina trano eva misa 420 mandritra izao tsena be ao na fi andian'ny fahatelo izao izay nisokatra androany teto amin'ny tokotany malalaky ny lapan'ny tanàna ny Toamasina. Hoe fiangonana miaona amin'ny fiarahamonina, miaona sy mama ny olona amin'ny fiarahamonina amin'ny sehatra rehetra, na sehatry ny ara-barotra izany hitantsika amin'ireny stand maro ireny, sehatry ny ara-pahasalamana hitantsika amin'ireto partenaire ara-pahasalamana maro izay namaly ny antso reto, sehatry ny amin'ny fitoriana ao ny
fifanana soratra masina ireo antokopira maro izay tonga mamaly ny antso koa amin'ny resaka fiombonana ary indrindraindrindra amin'ny sehatra ara-pilazantsara izay tsy ambany zavatra fa tena atao zava-dehibe mandritry ny aona ary izay ny tsy itovizany hetsika hoe ara-barotra tsotra fa ny hetsika karakarain'ny FOBFJKM dia sehatra fiombonany rehetra anasana ny zanaka ny fiangonana rehetra fa tsy ny zanaky ny FOBFJKM rayany. Ny aona fia andian'ny fahatelo izay totosaina aty amin'ny Toamasina izao ny vola rehetra azo amin'izao hetsika izao sy ny vola azo mbola ho azo amin'ilay sakafo amilady dia atolotra manontolo an'ny synodam-paritany aty Toamasina vavadin'ny filazantsara anatsarany ny fotodrafitrasa izay atao ary efa tapaka fa ny akan'ny zazavavy no amboariny amin'izany dia izay vola rehetra azo eto izany dia fandraisantsika rehetra izao anjara ny amin'ny fampandrosoana izany sy fanatsarana izany akan'ny zazavavy izany. Tolotra ara-pahasalamana maro ny sady mamem-pona no miandry ny mpon'ny Toamasina mandritra ny atelona ankoatra ireo tolotra ara-barotra samihafa izay noman'ny fiangonana ho an'ny mpitsidika. Isan'andro dia miova ny programa eto ankoatra ny tsenabe izay tonga miandry anareo eto dia misy fanentanana miova isan'andro, miova ny antoko-pira mihira, miova ny ireo mpandray anjara fa ny tsy miova dia maimaimpona foana ny fandraisana anjara amin'ny resaka ara-pahasalamana eto. Ao ny dépistage na diabeta, ao dia dépistage na VIH/Sida, ny cancer du col de l'utérus, ny vaccine maro, vaccin de routine moa fiantsoana anazy vaccine ny Covid dia vaccine hafa ihany koa, ao koa ny fanampiana amin'ny resaka fanabeazanaizana, ao ny fanorona hevitra ny amin'ny zany atao hoe fampindramam-bola ho antsika izay hiditra amin'ny sehatry ny arakasa, ao ihany koa ny université Ravelozona izay manohana tanteraka zao asa zao amin'ny resaka fampianarana ny tanora sy fandraisana andraikitra ny fiainan'ny tanora. Voromaro ny mpitsidika ary hita soritra sahady ny fahombiazana raha ny andro voalohany ny Kolo TVFM izay isan'ny aino manjery mpanohana ny asan'ny fiangonana toy ity hetsika aona fi ety. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisany pirenena. Mandositra miala ny renivohitra ity avokoa nanomboka omaly ny antsasa manilan'ny mponina noho ny fanafiana taona andian-jola maro. Ny ampany amin'ny io tanàna io izay efa eo ambany fifihezany reto andian-jola reto amin'izao fotoana raha ny taritry ny ONU. Mponina mahery ny 3 arivo nanomboka omaly no nandositra ny ala ny trano fonena ny tao Port-au-Prince renivohitry ny firenena haisianina vokatry ny fanafiana taona andian-jolay any atoerana raha ny tatitra vonjimaika navoaka ny manam-pahefana haisianina. Ny tanàna ny Port-au-Prince tsaitsahifina fa saika efa eo ambany fifehezany ny andian-jolay avokoa amin'izao fotoana ary ahitana ireo trangana tsy fandriam-pahalemana maro samihafa. Lehilahy iray antsoina hoe Renel Destina voalaza ho isan'ny lehiben'ireo andian-jolay amin'izao fotoana no nandefasany mpitandro filaminana taratasy filazana fikarohana. Tsaifina niakatra hatrany amin'ny 300 ny trangana erisetra ny seho tao Haiti nanomboka ny taona 2024. Miisa 700 ireo olona maty nisy namono naratra ary koa nisy nakankeriny nanomboka ny volana Martsa 2024 lasa teo. Midina an-dalambe maneho ny atezerany saika ho isan'andro manoloan'izany ireo vahoaka haisianina. Ankilany mangataka fanampiana resam-pirenena vonjimaika amin'ny alalan'ny fametrahana iraka ahafahana manakana ireo andian-jolay ireo governemanta haisianina amin'izao fotoana. Ikeny ahatra eto no namaly izay fangatahany governemanta haisianina izay ary fanampiana izay tamin'ny alalan'ny fametrahana ny polisy multinationale. Ny farany eto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany ny fampahalalam-baovao no tapitreto ny fandarana mbola anasananao eto amin'ny Kolo TV. Mbola maro amin'ity alina ity ka manasanao hatrany tsy saraka aminay. Mandrapitafa ho manaraka indray ato mikilasy tombo vavelo batoko.
De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.